fa ataotsika ny fomba rehetra ary rehefa mivoatritsika na dia mbola sahirana tsy tiako mantsy le ampidirina ao an-tsaintsika hoe malagasy mahantra manan-karena ara-panahy zay manan-karena ara-tsainy zay fa mety mahantra ara-bola sahirana zay fa tsy mahantra ary ataoko ny fomba rehetra ampiakatra amin'ny farimpiainan'ny malagasy ampandroso ny malagasy ary anasoa ny tokatrano rehetrarehetra tokolatobovavy azo tehaka marobe raha ohatra ka faly amin'izany fa ny mahatonga antsika eto androany dia ilaina ny mifampitsinjo ilaina ny fanohana satria ao anatin'ny zavatra manahira na fahasahiranany fiainana no ahafantarana hoe misy mitsinjo ve nareo misy ray aman-dreny ve nareo mivalina za dia tsy filoham-pirenena ihany fotsiny fa za dia namanareo ray aman-dreninareo ary tsinjo anareo ifanampy aminareo mandrakariva tokolatobovavy koa androany isika dia izara fanomezana na panier garni satria fantatrinareo fa mijaly hoe lafy loatra le vidim-bary zakanay ny vidim-bary toy zay za hoe andao aloha fa mizavatra tsara lavitra amin'izay no ataoko efa mijerytsika hoe ahoana ny ahafahantsika mampitombo ny vokatra ahoana ny ahafahantsika mampidina ny vidim-bary fa alohan'izay toy zay za hoe aleo ampininareo hozaraina vary ray gony isaky ny tokatrano zay marefo sy mila fanampiana eto Antananarivo sy any amin'ny faritra ray manontolo tokolatobovavy mety sa tsy mety tsy amin'ny kilao tsy amin'ny kapoka tsy amin'ny kilao fa amin'ny gony ny vary omeko aminareo satria raha ny fitiavako anareo dia tsy amin'ny kapoka na amin'ny kilao ihany koa fa lehibe no nifoko dia vary ray gony no zaraina fikarehetrarehetra tokolatobovavy mety sa tsy mety asotehaka marobe raha mety amintsika zany fanomboana ny androany satria androany zany dia ny firaisana voalohany sy ny firaisana faharoa faefatra ary fokotany isaky ny fokotany nakana olona zay nozarainy zareo fa 7000 ny omby ato dia 7000 zany tsika reo fa isan-kerinandro dia itoy ny fizarana ary azo ny any amin'ny firaisana fahenina azo ny any amin'ny firaisana fahadimy azo ny any amin'ny firaisana faharoa ny firaisana rehetrarehetra eto Antananarivo fadimy azo an'izany fanomezana zay ho atolotra amin'ny foray manontolo zay tokolatobovavy Tsika hoe inona no lara-pahamianao an'ny fanjakana hoe mitodika an'izay toe-karena sy ny sosialy zay ohatra mampametra-panontaniana ihany hoe tiana efa natsipitsika moa hita ny fanjakana ve satsia fa miheno tamin'ny faran'ny herinandro teo ny karazana hoe faneho-kevitra sy ny hetsika nataonao filoham-pirenena ohatrany hoe natan'ilay fiantsiana maivamaivana hoe ny tsikera maivana noho ny zavatra ataoko sy mifampandrosoana etiko ho an'ny firenena fa rehefa mijery tsika hoe tena arakarak'izay ve ilay zava-mitranga satria miheno zany hoe la resaka bus électrique ohatra dia ho aseho atsika amin'izao tontolo zao fa mitandro ny tontolo iainantsika dia raha resaka échantillonnage-na bus enina amby roapolo ve no ahafahana miteny fa Madagasikara dia tena miaro ny tontolo iainana eo anatrehany hoe ny harem-pirenena ny hoe vato ny biby sy ny sisa reny tratra tany Thaïlande reny tena hoe anarivony ny resaka volamena sy ny sisa ny fampitiahana ala ao anatin'izany fa dia tena ohatrany hoe tsy mahataitra fa any anatin'ilay hoe manafina fahantrana dia ny haingohaingo ambony tsikoko ny noentina any ahoana fa dia tena hoe miasa sy mijery ny soan'ny vahoaka ny fitondram-panjakana ny resaka hoe mampiditra McDonald's ohatra sy ny sisa tena hoe zany ve no maika sy lara-pahamiana mba any ahoana hoe mandroso Madagasikara zany anatin'ny hoe fampitomboana ny famokarana fijerena ny vokatry ny tatsaha ahafahana tena hoe mijery ny ambaindainy fiarin'ny malagasy zay hoe 700 ny tatsaha tahaka an'izany ihany koa ny famoronana asa ohatra ny lasa taraiky ao anatin'ny sehoseho ivelany foana tsika tsy miova ilay fomba fiasa sy fomba fitantanana sy ny serasera ny ainga tany amin'ny 2024 fa sam'izao mbola io raha mahity io mivokatra eny ary anaraka dokotsika dia miaraka aminao indray zay ho arin'izay ao anatin'ny faneho-kevitra andao ary isika ihany moa no herana zany ao anatin'ny lisika
resahana izy nge mety le fangina mpanohitra atoko entre guillemets zany lizy motrany vao mahay mampisabaditaka ny eo amin'ny fitondrana za zao tena mieno an'le kabarin'ny gouverneur any Analamanga tery ivato ery le tamin'ny farany herinandro teo de tsy nasaina be mihitsy hoe tena izy amin'ny olombotendry de lasa manana problema be zany le izy tanao ohatrany mahititra izy indray no misaka lalina sy miditra lalina am'izay raha manokany ny any amin'ny fanoherana de mety paika koa le izy hoe rehefa mangina ianao ary manankiray io de rehefa mangina de sahirana be koa netrapita iny ary ty fangina tsisy miaraba tompoko miaraba tompoko ndao azy tena nahoana aizenao oatra kala solona kely firaisana aminao ao raisina ary ny azo manaraka en tompoko volana me o zeny le niala sa rofina moa le izy le iala iny volana mars en tompoko allo salama verina kely fofotrandasy be le fivalatambany am'izay ara ndratafitra anao azafady pia misy raha mety ndaso loatra raha vao tafitrana de tonga de afaka vonoana le radio manjary mikikika le izy de zay teneninao de tsisy iaino mihitsy elana tsindrindra afaka mbola mamerina miantso ao 034 14 62 80 le larana afaka antsona de 032 11 62 80 033 14 62 80 no WhatsApp moa zany a plus 261 32 11 62 80 mba mivavao an'izany akatso iny aloha inona ny zavatra mitranga eny tena diovina marina ve ny toeraneny manakory marina le trano tsy an'ny mpianatra kanefa efa misy mipetraka sy mijoalajoala eny tompoko manohy kely fa tsapaka ndao ary niresaka Bangkok teo a de manjery reportage de zareo zany tena mamboly vary mandritra ny taona mandeha misainy zany de rena tena izy portamonda mavary maniny mandavatona izy mamboly vary de ny olona zany tena misy zavatra tsy voafehin'ny olona ilana an'le pahary de io tena mazava lehibe le misafidy hoe izy le tompoina fa zareo tena hita hoe za fijery reportage zareo a mandeha voyage amin'ny camion de mivavaka am'le zavatra vita tanana iny de iny angatana tsodrano zavatra namboarina tanana saryn'olona kely ohatra n'izay zany le sary zavatra rehefa zavatra natetsika olombelona zany de tsy riska be tena mbaviningy zany zavatra namboarin-tanana tsy mietika iny ametrahana fitika iny fa tena hititsika tsy hoe lasa taminany zany lefa mahalala ny boky tefenany io fa io zava-doza ny azo ny Bangkok azo ny Thaïlande dans 5 ans 10 ans anna catastrophe tsy takatry ny aritsika tena be zay zavatra hitatsika zay jereo Inde tamin'ny corona jereo mifaty olona tamin'ireny tany any reny tena arety mandrina tany Chine tsy naharo zareo zany le andriamanitra tompony zareo io zany ny anazavana hoe asa tibon'izay le atika de aza fangaro izy ovina atsika vo iresaka zay tonga mamiresaka le tsikelikely eo foana zany ozy ny olona anao zany fo ka misy fanontaniana mipetraka foana fa manino arytsika nohatry zao foana tsika miombanarena mibagisitra de zay le antony mivirena am'le pahary safidio hoe ajamono ny mifampirafesa anazy décision fotsiny iny zany safiditsika vo safiditsika de misy eo fiainatsika am'izay ry mampentsika o tsy vitany atso antiribary ary rehefa tsy mety manao am'izao tsika de memafy azy mienjana be iny de reo zavatra misy tsisy zavatra voafery atsika mihitsy raha misaraka amiko nareo izy tsy mahefa na tsika misaraka am de voamarina le boky tenitena ao ihany tenany ao ihany ny solution praitandata de miraso momba ny politika izy koa aloha nanafatra mihitsy hoe mila mitsemboka mila miasa asa fonona ezaka am'le izy fa tsy hoe hipetraka miandro mahazo zay zany le izy satria de miasa de atao anatin'ny finoana ny tondro ara-toekarena rehetra toko raha fahalamanana de milaza fa ny indice de développement humain izy zany le jereny hoe sambatra sa tsy sambatra misy manko le hoe heureux de misy le hoe joie de vivre
radio vivre nge zany mety hoe tena mba misotro kafe sy mofogasy reny anao de efa mety hoe milamina maro zay samary fa raha lay tondro momba amin'ny fivoarana sy ny fampandrosoana na olona firenena fahatelo amby valopolo amin'ny telo amby valopolo amby zato amin'ny telo amby sivifolo amby zato tsika zany ao anatin'ny folo farany araiky io iraisan'izao tontolo zao le tondro fa tsy hoe eto Madagasikara manana famaritana manokana atao hoe fandrosoana efa misy zany firenentsika moa miezaka mandiso hoe tsy ny paramètre terrain'ny olona eteto no mety amintsika zany hoe tsika io zany raha azo tsara de hoe tsika tsy hanaraka ny calendrier grégorien tsony manana tsika manokana satria ny tsika ny atao hoe rotaona de mety hoe hafa zany ny tsika ny atao hoe tsy manaraka ny algèbre sy ny etseta tana le ray ampiana ray mila roa rehefa raisana zay mety manana heritreritra io a planeta mihitsy sika raha lay zay mandeha rehetra tena miaraby tompoko miaraba allo salama tompoko salame ny hevitra kely fotsiny hoe le ahoana ny atao an'le tanora tsika am'izao satria raha mifideriko any tanora tsika am'izao mantsy ohatran'ny elana tsika am'le teny torororo daholo lasa tsy letsika mihitsy zany fa tsika lehibe foana no ohatran'ny hoe lasa manetana be am'le izy fa ny tanora rehetra am'izao tsisy esansaina mihitsy zany am'le firenena zay zany no tena tsapako be de saiko hoe any amin'ny fanabeazana ve ny tokony natao am'izay sa inona no tokony vahaolana atao am'izay satria raha ny tanora zao tsisy ny asa saina mihitsy am'le firenena mamatambonina fotsiny zareo de inona de zay sotra tompoko ie fanabeazana zany resaka fanabeazana zany ary zay ngena mpisy adevitra be teto le misy an'le hoe misy mbola miseho manao analyse moa zany hoe rehefa natao le coupe budgétaire ho an'ny jirama de hatramin'ny vola tany amin'ny fanabeazana namitsanana daholo de hoe efa inona ary ty nisy ny nametrahany hoe aiza ny tena toerana sy ny lanjan'ny fanabeazana sy ny mitsiresana tsony zany lafi ny fikaroana sy ny mpikaroka malagasy manoloana an'le izy de zay mihitsy le izy ary efa ny tanora malagasy nge etrareto fa raha ohatra izy zany ka dimy taona tamin'ny sivy sy roa arivo de efa majeur izy zany efa feno taona de ny nitaizana sy ny kolokoloana azy sy nanefy azy teo amin'ny fiarahamonitsika tandritran'izay 12 taona zay a de makety de tsy manaiky diso de mifamingavingana tsy fanomezakasina ny zokiolona sy ny ray aman-dreny zay tena sotaovana tena malagasy sy le hoe tena samy makamaka zay zany le zay le eo de ianao de mieritreritra hoe nisy hoe nana mianatra tsy zany ny olona le fa mangingina any ivelany any manao fianarana fa ninao eto zany a ina le zavatra mitrany hoe tena le zavatra miseho any fiarahamonina zany de ohatran'izao hoe ohatrany tsy voatery mianatra de tafa manaonao zavatra ohatran'izao de zao nge zao lasa ohatrany mialatsiny manaonao akamandrianina de lasa anina ao tsy tenenina le anankiray ao tsy tenenina fa zay le misy fandraisana amin'ny resaka tsy fandroim-pahalemana mantsy le zavatra io de aloha tsy resahana hoe tena manahirana be mieritreritra le izy na ny fahamaron'le hoe reny reportage mikasika ny resaka liasatrana indrindra tsy mandoa etreto amin'ny tany miarama tompoko eny tompoko le radio mihitsy zany vonoiny zany de miaraka amin'ny kikiky zany pioany aminao radio anao mihitsy ny mihitsy le radio fa atao vovoray de tsy mitabataba anao makeo ambodin'le radio anao de miverina le feo de milasa miady sisy ny be ohatra le rivotra makao anaty tunnel reny miaraba eny tompoko allo eny ary inao mba tsarako zao feoko zay mihitsy zany manahoana zalahy salama betsy salamaany resaka resako momba ny tsy novela tsy mety tapitra na colonel sy ana présidence na sy ana mpanjara anakiraiky ny zavatra remarka hitako amin'izy io a io zany da vo mitraina ela be ohatran'io de tsy io ohatrany hoe avela le fitondrany fotsiny fa tsy maintsy ho tratra ihany le colonel io de saborony miadana io na manana ny marina ary fakatry manko zay marina am'izao de lasa fotoana mandeha le izy lasa viandraka lasa tratra ho azy eo fotsiny colonel ohatra le mpanao gazety sika anakiray le tratra anakiray andriamato fiarina selo iny zavatra le enquête pianila
ny ery ampakako tsy mampiantso an'le olona, ny bianko tsy mampiantso an'le olona, le colonel lasa sorona ny zavatra io. Dia raha tsisy ataoko hoe fifoazana mpanahy eo amina resaka sampolo alindana, resaka mpanohitra, tsy voaka mihitsy raha efa maty moka fotsiny io. Zay no fahafantarako amin'ilay zavatra tena lozika be zany teneniko zany. Ny mahagaga anie dia zao mialo eto amin'ilay toandro mpanjakana mpanaramaso zany misy réflexion momba ny hoe mpanaramaso ny fianam-pirenena, ny bianco, ny paka, ny anticorruption rehetrarehetra. Zavatra hita be ny zany raha manao sondage amina olona tsotra fotsiny hoe raha ohatra ianao ka hospitalisé dia raha ola prise en charge io tsy voazao misy an'io fa hatramin'ny taloha misy an'io daholo fa ilaina le fijoroana amin'le fahamarinana raha le fasinodidiny tokony misy an'izany io fa lasa gotsy le fanjakana tsy dra mandohetra ianao brito mandohetra daholo tsika menakavy vola tsika etra lohatsika eny io alaina olona anankiray io misaotra andaotsika aloha amoka mivetivety a dia verina indray tsika rehefa eo zany io. Allo. Salama tompoko. Salama. Salama. Yo, ankatile andro manatantara teto amin'ny firenena isika. Zay fa dikan'ireo olona tia zany vahoaka maneho zany reny efa rany sisa rehefa milata sisa sy anitsy angele izy fa tena fantosoana ny tantara satria izy moa nahazo fanjakana rehefa atao reny fihetseham-bahoaka re dia izy avy eo no mitarika an'le hoe fitakiam-bahoaka raha tena ny marina zao ny jerena dia raha tena kangena vita be ary tena talo lavitra ndraiky le firenena telo Afrika somary atsimo andrefandreo tamin'izany hoe ohatra nakasitraka zany hoe République Arabo-Saoudite Démocratique dia iny ohatrany laven'ny tantara be lehibe zavatra tonga eratsiraka fa tsy nety satria eo fitantanana eo ny fahosana eo amin'ny vola sy ny sisa dia tsy naomby le izy eto antsika zany zao nareo amin'izao fandalina nataonareo zao dia nareo nge karazan'le ampitoviana na zay rehetra maneho hevitra ka milaza fa tsy mety tahaka an'le hoe ambo mivovo manahirana zany efa ry zareo ihany moa zany tena fanasoketa sy izy no miala mivovo raha tena marina satria ny ohatra ataony ihany no raisiny ka ny entina hamaranana an'le fidirana kely ity dia ny hoe zany hoe tena tolona mitady tombontsom-bahoaka tombontsom-pirenena zany hoe firenena masomaditra zany tsy azo atao raraka-tsany na tsoina eo amin'ny tantara fa ianao izay mitondra no miantoka na anao an'iny anoe an'iny anao tanteraka an'iny na tsy na tahaka an'ireo zazana vela zay miaraka aminao tsy anao an'izay manaratsy an'ireny zay fa dia misaotra zay mihitsy koa nanaovantsika fampatsahivana kely hoe tany 12 mai 1972 zany nanaovana koforoka mihitsy ny mpianatra tamin'izany fotoana zany tany amin'ny efajato tany dia nalefa tany Nosilava moa amin'izao fotoana zao dia tanàna olo le toerana fanafonja zany le fonja be an'ny Nosilava nisy rangara izay nanao témoignage farany tao na ny avany ara fa tsy fatantsony azy zay nisy sisa tavela tany io toerana io ro an'ny olona ohatra ny any a Sénégal dia lasa misitina mpizahatany be manana mitovitovy an'ny Nosilava izy nametrahana an'ireo ataontsika hoe le ho alefa ho amidy mandeha makany États-Unis tamin'ny fotoanandro isan'izany tany frantsay koa Sénégal dia isan'ny toerana mahazakatsy na ny sogadina ho anina mihitsy le toerana any a Gorée any a Sénégal amin'izao fotoana zao dia mahasarika mpizahatany le ao Nosilava io tsy haiko moa zao iafarana le tsy mbola tsy mila fatarina koa ny situation juridique zany toerana zany sao dia efa mba nisy nitsaingo koa le izy rindreatina fa tsika amin'ny beta teto zany ao anatin'le izy fa reny zany tena azo isarena mpizahatany mihitsy le hoe ohatran'izao anie satria mirakitra tantara zany raha ny tokony ho izy zany tena hoe izy en ruine iny ny ao zany dia mba ohatrany efa nisy any eritreritra ny tao amin'ny région Sofia anao an'le izy gouverneur any Sofia fa eritreritra moa ny miainga zany fa mety tsisy maketina anaraka l'izy miaraba tompoko salama tompoko tiko vara fotsiny le accident zany ohatrany tafahoatra loatra betsaka raha misy manao voyage ditita zany mpianatra dia toko mba
sofera sadalana reny fa tsy soferana bus ny tanina reny tsy zatra ny lalana tratrany tomasy fotsy dia najary niteraka aksidama amon'olona sy mangatolona sotra toko enjana tokoa ny tranga tany amin'ny areny 4 reny akazo be saika io moa zany tena hitrangana loza zao izy io koa any misy zavatra maromaro lo anatiny ray zay le hoe mila fitsiriana ny fiara melosy mandritra roa eo ny faratsy ny lalana zay mahazo ny lalam-pireneny fahatelo mety hoe ny mpamilitsy zay tena miakana hoe zadalana sy ny tsy zadalana fa mifahitana le izy koa misy fipetrana hoe rehefa mahavita zao kilometatra ny fiara efa jato eo dia tokony miato aloha makaina ny ary raha fa ohatra ka lalana mihoatra an'izany dia tokony misy mpamily anankiroa zay le izy fa voaja ve zany dia io tsika zany mila sarotany koa nge le mpanofa fiara le ao anatiny reny mba mahafantatra ny farafahakeliny tsara fantatra mba tsy hiteradoza miaraba tompoko miaraba allo salama daolo ve manao any arapela vaovao tsika tsika rehetra ranga no azafady le vidi vanilina ve midina vidi ny resam-pirenena sa tsy nidina kely izy moa fa ny tena olana ihany koa dia hoe mbola betsaka ny stock eo amin'ny tsena resam-pirenena dia nitohana ny taty zay fotsiny tiako fantatra zay vaovao zay matsy za matsy fa ohatry hitanareo le resaka carburant zany ohatrany hoe manidina ihany le vidi ny baril fa ny atemitsika tsy midina dia nisy ny nampidinina kely dia nisy ny nampiakarina kely dia fa homanina zany hoe ahoana izy nareo dia fa homaniny melonga eny sona hidina olo izy am'jolay dalaka fa le ho an'izany fa zavatra efa koa bakambava daholo ty rehetrarehetra tsika nge ny reperatsika nge am'izao teny efa verina teraka ary momba tsika milafiny resaka ratioka reny efa somary efa miiva ihany za fa dia ohatrany le ho an'ity ko bakambava ny zareo ty fa dia miandry any Ibrahima Traoré hipoka indray aloha zaotra topoka ngeny ary lavanila mbola misy hoe arivo taonina eo zany tahiry any ivelany dia ny teto Madagasikara tsy dia nisy ny vidy noho izay satria mbola misy vokatra hafa tamin'ny herintaona io koa zany mety paika koa nge ataon'le mpivarotra any andafy any taoriny satria tsika ny vangarde tamin'le hoe ferana ny vidiny lavanila nda aloha raisiny ianao miaraba tompoka salame le rapporto nasepaky président retiraka ny toerany président André Dole am'izao satria ny antony zao dia président retiraka tamin'izany fotoana miteny hoe tena anakao fitondra raha-pirenena ary tena marina mihitsy le izy fa am'izao fotoana indray ohatrany ireny raha tia mahita mikasisymadery reny ohatrany hoe zanaka ampiloana andray manam-pahefana dia faharo manarakarak' zany tamin'ny andraratiraka ratiraka zany nifana ny eto elo matoke eto fa voatokaka lafinandeo izy dia iny dia ihany dia mbatany koa le coopération tamin'ny français zany accord de coopération fa am'izao fotoana zao tsika koa koa raha tena matangarangany le fandraisana le base militaire hoan'ny tasy a français le mampirenena rehetra zao zambrahina zao le manditika français teraka lanytsiko ny fa tokony mba andinitra eny tsika mitahoana aminazy mantena petaka misy vavara anakiraiky petaka eritry anak'iray zay mbola tsisy mahita ko azavainy afa le fotoana ohatra mitsy aloha atao manaraka le izy ipisarana rehetra no ary ny olona rehetra manoloana ny zavatra mitranga maneran-tany no milafina retoekarena reo tsika hoe adiady fanaovany samy firenena Ukraine Russie Israel sy ny any amin'ny faritry ataontsika iny amin'ny Gaza iny zany eo ihany koa eny Pakistan dia fa samy tonga saina daholo hoe ahoana ny amintsika zay zany le izy hoe resaka mety problème existentiel hoe tena le fisin'le firenena mihitsy no ametrahana fanontaniana hoe anahoantsika raha-pitso raisiny anao raha ohatra fa misy antso aloha miaraba to entomboka marana salame fanaty azoko la isa miaraba tompoka fanaty miaraba fampiaraba amin'ny tombonandro zay mbola amindrany fo tsy no itsika fa no mahatsara azy
mijery reportage amaly dia za moa tia mijery reportage mijery le tena dia any Thaïlande dia Bangkok ny capitale tena hoe tena mampalahelo ringana ny olona no tsy fahalalana anazy any le zazakely mampalahelo ana amin'ny sekoly anankiray zay roanjato ny mpianatry leraka zao izy telopolo lasa ratsiratsy be ratsiratsy kala izy faraisana aminao mivantoerana kely fotsiny dia mamerina miantso ratsy be dia tsy hainiko tsony le zavatra tianao atonga refa ohatra mitambatambatra be le feo dia tsy mazava tsara Thaïlande Bangkok zao ny eniko farany dia ankoatran'izay a tsy miena mpianatra aloha raisinanao miaraba tompoko miata hoe mpano tokoa dia navola fanjakana amin'ireo toerana mahasamihafa izay esan'ny fanjakana fa zao tsisy rara ineny satria zao raritra zao zany raha tapetraka ry zareo mihitsy hoe aleo andeha amin'io fa zay alehany any alehanay ka ny azy zany tena mampanana anaty izao raha ovatra satria araka ny tenako izany tenako teo dia zareo ohatra mamoaka tsosika anankiray hoe mena mandahana ny sokatra president républicain vao mety apita ny pampakilometa mazaka dia hoy izy ny zareo any amin'ilay radio marisa karazany any zany ka raha ohatra ka izay tanteraka dia mitsika menakay masatika hoe tsy fantatsony inona mahazotsika eo zany hoe isareko sainy dia mety ny ay hoe inona ny tokony ataony malagasy manolona io lalam-pandrenana efa vao hitakitaka ny tsy fantatro tsy fantatra tsony hoe ataiza manitsaka lalam-pandrena ataiza tsy manitsaka fa dia izao fotsiny izy ataony zareo fotsiny izy ataony ka ny zavatra misy zany dia nao hoe ngambitsika zany mety eo anatin'ny tenena hoe vita matotso ny teny manaiky matotso ny teny avy matonga anaty teny raha izany ny tanteraka dia tsisy mpanotra mihitsy zany eto Madagasikara naharay any satria vao hitako tondram-panjakana daholo fa tsisy afaka miteny aminy tsisy afaka manohatra azy hoe zao ny tiko atao fa mijanona eto dia mijanona eny io efa andrakandrano ny izy efa arangaranga ny izy dia hoe manahoana sainatsika manoloana ny fampitrisana zahatra ohatra zany ie dia mitondray zany ny fahafahamaneho hevitra raha ohatra ka fa misy voninao a dia raisinay amin'ny mpitiavana ianao anatin'izany faneho-kevitra zany mbola manana minitra maromaro tsika ahafahana miaraka eto dia efa misy voninao izy izy ny eo ambady eo toromaty dia raisinanao miaraka to resaka fonction publique tena olana natongany izy koa ditako hoe ny fidiran'le administration tafidra ny miaramila administration satria toko zavatra misy ny administration administrateur civil tena tsy zany administrateur civil le taraikaraky daholo amin'ny sisy poste ohatra ny lasa naveraka nefa zany tokony ilana miaran'ny tena ny administrateur civil ale io raha fahafidarako azy ny karananany lazora sotany tany amin'ny capitalista fatena moa nazary lasa nisy ministère misy ina dia nazary tsy mety zavatra totiafa hitanao zao amin'ny problème zao nandresaka vola nena militaire mahazona vola manefa hoe nefa ny eo amin'ny retraite zao mifamatry any caisse de retraite civile militaire CFM azy dia efa mitarika olana kely dia zero tsara amin'le fangalony any amin'ny administration keo dia regny antsika zany olona mivoaka ny sortant any école rehefa zany école normale zany am'fanabazana nanana nilay zany satria ankehitriny efa za izy moa nazary savany mampiampianatra dia zay zao ohatra le lesika zany hoe miampina fotsiny abebebe zavatra tokony efa mangaro avolaka tetasireny ohatra ny lasy sarotsarotra reo mahita ny zavavatry zay dia reo moa mahita azy ino moa sy teny le raha amalena ndrakatana le le tanora ankehitriny ohatra tsy mahazo ataontsika osia le zavatra miseho ankehitriny tsony zay manahoana maro ohatra hoe vary marina fotsiny ohatra ny hoe mitaditady mitikotriny eny dia tafapetsy dia zay marina mitikotriny dia bizina afakosikena io jereo tena aviana soka zay dia
eny ary sotranao ny antso raha niotrika renana anatsika eto dia tena ifandromahana mihitsy nle hoe fahafahamanao antanora fa misy an'izao koa aloha amin'ny lafiny anankiray tsy azo tsinotsiniavina hoe mpapetsaka ihany ny tanora manana tetikasa zany hoe ny hevitra misy manatanterahana azy mety eo eo fa amile oety manana zany amin'ny lafiny agaboly iny vola ino zany tokony marina amin'ny farany rehefa mampitorina an'le projet anao zany hoentina any amin'ny banque dia hoe tsy bankable le izy dia eo koa matetika zany le hoe tsisy mba hoe fanohanana ny tanora amin'izay lafiny araboly dia mety izy tena fa misy le tetikasa fiarina ery brito fa misy andraiky fa tsy io konge ohatra ny aloaloha tsy resahana betsaka e miaraba tompoko allo salame ay fahasalamana zafady eny ary ty le tolongolo filomety iny mba tiana tsinjinina mampihina sangana kianja manana amin'ny fantarany tokony ajanazay tahaka ny anazasika ny kianja natokana ho an'ireo mahery marina fito ambifapolo ny kianja ho an'zarana inoko fa ny ankoatr'izay moa zany dia fandikana vilana ny tantara na fandikana vilana kitsiraha mihitsy ny tantara ohatra hoe rehefa fietsena an-dalambe dia fazomana vansakana ary ny olona nanao zany any mety na ny hevitra tahaka izany zay karazana fanapepona sy fanabazana vahoaka ka zay fotsy mba tiana tindrina hoe aza-defisoana re le tantara fa jereo hatrany amin'ny fotony lalina tokoa ny antony rehetrarehetra natonga an'ireny fivoaran'ireny satria zao sika ampivory zany ny fanjakana roapota hoe ny momba ny fito amby efapolo fantatra reke fa nisy zava-dozy nataony frantsay ary nitakina amin'ny fotsiny hoe kely ny fahadisoany amin'ny maha olombelona teo amin'ny tantara dia zay aloha tahaka zany any koa nareo nositsika malagasy zay tia mitenenina foana izy zay para dia misy ady hevitra misy iny mba tokony andeha amin'izay fa le fanadisoana kitsirahany tantara manahirana na ny fieverana ny olona hobady aiza ve dia sahirana amin'ny rano tsika zao dia hoe jedo sy jedo atao mangirakiratra hafahafa ihany zany dia disy ve ny filazana fa mba misy lara-pahamena tokony jerena rehefa misaotra ary zareo misaotra ary famaritana ny fandrosoana ve misy hoe raha jifijifotra dia misy bus elektrika zany lay manahirana zavatra tsara le izy a mamirapiratra fa hoe tena any ve no maika sy lara-pahamiana zay le natonga antsika namerina hoe le trois piliers anyty le hoe PGEN ty fitondranyty e le hoe miresaka capital humain dia ao anatin'izany éducation santé etsetraetsetra zay hoe ahoana moa no hahafahana mieritreritra an'izany totoka rehefa limanana raha ohatra ka ny malagasy tsy manana fahafahana hitsabo tsy manana fahafahana ampianatra ny zanaka tsy manana fahafahana isahana amin'ny hoe ny maolona azy akory mba ho sambasambatra ery andao no raisiny anao miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko miaraba tompoko salamitsika e miaraba nonora dia miaraba piny dia miaraba le technicien mafatapo faty kopakopatanana hony anao zay zary zany karazana tiako lazaina dia matasika sozava misy eto amin'ny tanàna zao tena mahavalala azy araka le zava-misy eto amin'ny tanàna fa ino mety io amin'izao zava-misy zao fa raha mahita araka mpitondra maivavy mpamolony tany dia reto mpitondra tika amin'izao reto fa tena hoe tena farany tena hoe tena manao bava tena tapahoatra loatra le vahoaka hoe tena miaty vahoaka dia miaty ady amany efa ianao aloha somany ampianiran'olona zany loha zany ka na hoe any ampirisana na ampirenena olona fantatsazy zany olona modely zany fa tiatsika fitoany ampianteran'olona tena miaty aby miaty vahoaka ary misy oetraka ny ampiaina tiako zavatra ataony fa iaia koa nisy foam-pirenena efa volon-tany tena hoe ampanoatra hoe mialika hatrea no mivovo dia ampilaharinao asaraty vava amin'ny alika ve reo mpanoatra mata re za mpitenena zany le reto fa zany hoe de mpanoatra raha dia zay za mo miteny hoe mety no zava fa za zany mba miteny any mpanomana ho aso ao chef prétoriany amin'ny tanany tia mitapenaka io zany ny ampanovako aso avo io tena zao mako zao maina ny tany dia mba milamindammanao zay ho afa reo le olona zany mba
mampakatra le fotaka be aby lenazy raha mamila vidy reny fatakala raha ilala fa io rehetra manao antanatana tena hoe ianarana secondaire na fatakabla babirany diskole matoka fahavaratra tamin'ny andro firedaravalo popoanisy natataontselo fa le mpanao azy ty ohatranaty sabe tokefitony ambony de ana de miasa le lasandrano ohatra zay ty rehefa le manisina canal ena ataon'olona fanaripa koa le canal tona toko da ohatry efa tonga nge ny afatra ao ny androany 20 may zany iny fandresahana teo moa aloha raisika aloha aien topoka verana kely zao maitolo vavolongely ifampisara matsitsika mahitady vaolana amy zava-misy satria very fanambola fe za legalista le matora valomanana ny lany de sady navita zavatra nanova zavatra te de iny naongany tsy nahary tery zany le tamy 2009 de reny de miady anisan'ny legalista miady taolona teo amy magorofona nandritiny efa taona avereny dadanay avereny dadanay fa tonga taty amin'ny efa taona tonga sainy satria ny zavatra natao teo de mivavaka de aveo vita mivavaka de kabary de mitobaka tsy nanongo to kritika mihitsy iny amina tonga am'le zavatra nona de zoko ny fahefana tsika de mieritreritra fa afaka tena de mitorovanimana ratsy neken'le pahary ary tsika ve mino fa ande maitompandry rajoelona de tonga eo raha tsy nekeny nekeny ny fahefana zany tsy azo raha ty avy any ambony tsy voatery avy any aminy a fa ekeny manana hevitra iverana tsika izy de tonga fedanina fa tsy mosa arakaraky ny nanindriana an'le fitongana le namorana eritserety hoe dimy rifolo taona izy zao mito fa ity misy secret anankiray avy eo amy teny boky teny fana na sarotra izy fa mahavaolana mivavao an'ny fahavalonareo anavatra vinafo eo akapindoana izy faran'olona tsy tia no zonona kritikena manendriana manano sa de melasa foana izy de mitiavako an'le boky teny tenana zany manitsy se diso de manoro tsy papa ia zany ka itsika raha itata fanao zao angony zany ero vavao an'le iona tonga de tsy zakan'ny olona teo zany ajaoa sarotra zany aza miampy zay hoe ataony de zay vo anazy azy fa io aloha de ajay zavaka ho azy fa voanafina ny atapindoany zava-do zany zany hoe voanafany atapindo zany vavao an'ny fahavalo zany tsara ny baiboly raha ndraiky izy raha la efa neokevitra hoe terena avy hoe sitrapon'ilay nahary matotonga eo ohatran'ny somary manahirana ihany salama ianao e ya salama verina kely aketsindrany marina ny andavita kely efa mandahany zany eny fa tsy possible am'izao hoe fa misy manamainanao amin'ny avanana dionao azy ny aza alo tsy manaiky tsy maitry mamaly a tsy meko ny a zay iny fa mialy le zavatra marina tena misy teto mihitsy eny ampenjareo faniny ireo tsara fa zao izy fa manomboka hoe depanitsy matofolo hoe isy tracteur tonga arivo ka 2009 tompoko misy tracteur maromaro tao iavoloha tao mbola atao nidiran'ireo reo mpanany boatsy reo da avy zany nivitra atao reo mbola tratra atao tracteur nataonareo aiza ny tracteur atao fa tracteur ny tapako mandratondrato amy tao naiko zarainy mirahatsika nahity zany de natao iza le tracteur ny ministre tam'izany tompoko io gouverneur ny faritra Tsirabesa iny nataony aiza ny tracteur atao ministre ny élevage any agriculture zay le izy zay zava-misy sarotra hoa manadina fa mety mamela eloka zay ny tena izy natao aiza daholo le fananam-padireo tsara amy 2009 zany mbola nisy devise be bebe navelany fitonan'Andriamanitra Marikaravaly manana nitavalindrona no ko 2010-2011 fa lany devise raha fansakana tsy nagnomby ve namitsaka devise maromaro ao banque centrale fa izy moa io
mbola afaka miverina rehefa avy eo fa tonga de resana ny antso manaraka raha aloha ien tompoko miarava eo ianao aizako tapahana aloha ka zay loha amin'ny anaran'ny mangarahara petsaka ihany le zavatra tena hoe ohatroatra zany a tany any hoe force one reo airbus anankiroa nampidirana zay amidy amin'ny kilao ankehitriny a ndresaka tracteur anakaiza sy ny sisa sy ny sisa isany hoe ndesana vao nahazo fahefana tamin'ny 7 sy arivo ny hoe ady amin'ny kolokolo ny mangarahara miarabary eny tompoko le teo kosa rangahy le rangahy teny teo hoe avy amin'Andriamanitra le fanjakana hoe tan'izao Andriamanitra rangahy manome mpitondra vahoakan'izany tsy tarange diso mety amin'ireny hoe olona tapahan'olona aloha ve rangahy de hoe mbola ladaina anakan'izany Andriamanitra ve de amono ny zanakany amin'ny fomba feno abibiana ohatran'ireny fa ny problème zany tena hitsika mihitsy ny tena hoe tratran'ny zavatra tena hoe tena ratsy zao zavatra mazotsika zao efa ratsy hoe zavatra mazotsika de Andriamanitra no nametraka atsika amin'izany zavatra zany ngamba kosa mba tsy tononona amin'izany kosa inaran'Andriamanitra aminay zany tena tsy izany mihitsy kosa ny tokony ho izy Andriamanitra tsy hame olona hoe mpitondra tsy mahay ho andro okan'izany na miandro misesy izy na miandro arona izy raha nga mpitondra mahay be daholo nefa tsy manome an'izao mpitondra hoe tsy mahalala an'Andriamanitra zao tsy marina kosa zany zay hoa de misaotra betsaka tompoko ndao ie ny fanokevitra moa malalaka fa tena zava-dehibe de hoe ahoana mila mandray tanana ny amintsikitsika zay le izy ary ny ohatra ihany koa mety mengy avy amintsika fa tsy voatery sao rehefa tsy anao ve ny fanjakana de iandry de mety eritreritra ka manahirana be nge le izy raha ohatra ka hoe misy fanao masatra atomboka hoe atomboka aminao tomboka amintsika mifanovana tsaroko mihitsy zany tamin'ny 2023-24 iny tomboka amintsika le fanovana amin'iny am'le hoe samandà ny samtoroka mandeha zany rehefa tototry ny iny izy na le minisy ny fitsarana rehefa nambarany tokona fahalimanana toy ngeny raha zao misy fitsapahakevy bahoaka ve atolotra amin'ny fitsarana sy atao fitsaram-bahoaka de manao izy fa ny fitsaram-bahoaka no lany raha ohatra ka mandeha ny referendum mampiasika ninona mba hoe amerenana am'le asan'ny fitsarana mba tena hijoro araka ny tokony izy amahafitsarana hoe mba azo hitokisana zany fa tsy hoe anao vao fotsiny mainty na hoe anao tsy andrefa laviny efa osa satria raha ny eny amin'ny fitsarana misy an'le sary iny de hoe mba fialofan'ny ora zayfatraray mifanohitra am'izany mbola tonga amin'ny kely ampelatananao ary mbola hoe sorona zany zay zao misy am'izao sary mitranga ny filalovana hoe vondron'olona na olona hoe manana tanjaka raha toe-karena ny lalosany manao tsindry amin'ny tontolo amin'ny fitsarana zavatra mitranga zany eo ihany koa ilay fitsabany hoe fahefanam-panatanteraka any amin'ny fahefam-pitsarana tsy misy an'ilay hoe séparation des pouvoirs zany zavatra mitranga eto enjakenjana la izy ary hita taratra zany amin'ny zavatra maro resaka hoe fanenjehana politika ohatra hoe avoa io ampidero sy ny sisa elo io miarabe ia verina kely indray baba fotsiny aketindrano io resaka misy ny fitsarana be loatra le fahaloavana no le fahamarinana aza tena sahako mifanamby aminareo fa raha misy remaniement am'izao lafy ministre tena lafy zay le izy le fahaloavana ny bibibe fa zareo tsy mety mino an'izany fa ny ataony any ataony kely zay zay fo tena lahy saotrary saotrary de hoe zay manana zay samijoro de tsy tafajanona elo amin'ny toerany mety marina aloha zany efa somarina tsipiny ihany hoe zany zao za ozy tsy mety tsy tian'ny olona fa le hoe tsy le ho tian'ny olona ny zava-dehibe fa ny anatin'ilay hoe misy asa vita sy misy vokatra reo ny moa kabary ambolona tabra ihany koa amin'ny lafandray fa ahoana ny ivadiany ho asa sy zavatra hita mivaingana ny anatin'ilay sehatra misy azy mbola manana minitra firitsika ndreatina mbola afaka minitra eo ary zalahy reto tonga efa mangidikitika mihitsy ny vavany hoe iresaka baolina clé baolina rehefa vitako efa tapianana fotsiny jany fotsiny le baolina efa hita zao fa telo sy efatra tamin'ny alina tsy afaka tsony efatra be zao moa verina klasika mbola tsy afaka
mampahery namana dania fa mila jerena koa le toatoerana hoe misy ekipa zay manana ny maizy azy a dia mitsokan-darana tsy mandray anjara ao anatin'ny fifaninanam-pirenena reny mila mba jerena koa ny antony reny hoe tsy andray anjara ao anatin'le fifaninanam-pirenena ao anatin'le izy reny manamafy maneo hoe mila miainga avany any tanketsa ny tontolon'ny baolina kitra reny Barcelone tena hita hoe novolavolaina tao anatin'ny akademia no miakara tsikelikely maka toerana ty amin'ny hoe ekipa zokiny dia raha mijereny toerana tsika efa betsaka ihany reo hoe klioba sy akademia mampianatra baolina kitra raha misy ny fahafahana alefasy ihany ny ankizy mba fitazam-batana fa ny mety mbola lasa lavitra ihany koa any aorina dia fifananana teto toerana tamin'ny faran'ny herinandro teo a nataon'ny Ajesaya dia ny akademia fanamby izay sekolon'ny baolina kitra vao nisokatra mbola herintaona latsaka no ny batan'ny amboary matsesasesa sy aritra iny any amin'ny fifananany katita kely zany io reny zany zao anisany anankiray sekolona baolina kitra raka efa nambarany toky hoe zay ngely efa nomanana avy any amin'ny fototra zay tsara fototra zany no dia zay lizy hoe ny maninona ny tanina ny rinony tsara nikazo ny vanikolakana tanina ny rinony tsara izay mihitsy le tiana hatongavana ao anatin'le izy ary efa jerena nge ny baolina kitra ohatra ny aty Afrika fotsiny hoe ny mampandroso be ny baolina kitra ny Côte d'Ivoire ny Sénégal ny Burkina Faso na ny nahitsy Komoro ary manana sekoly ny baolina kitra izy ary izy tena matafiditra ekipa betsaka matafiditra olona betsaka ny anatin'izay fifananana amin'ny ligue européenne samy hafa dia misy andro zareo zay indrindra le izy na Ligue 1 na Ligue 1 na Premier League na reny zany ahitana mpilalao andro zareo daholo midiky zany fa mbola tsy lahara-pamena amintsika angamba aloha le izy mbola tsy mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ndria tiana fa mamety remarque taperina dia manaova hoe manaova veloma zay courtue test mbola mampahery foana reo naka Barcelone na maranako azy zay le izy Real dao ary mametaka mandrapitafa dia raha pitsondray marapresaka tompoko dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 teboka valo